Alarbi fa fitony volana Mei manaritra ny araba Douglas Tokovavy ampanajana ihany koa no anasananao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eo amin'ny sehatra politika mbola mitanany sain'ny be sy ny maro ny zava-misy eny amin'ny anteny mera-pirenena eny ankoatran'izay ny lafim-baovao eo anivon'ny fampianarana ambony ny any mahajangany sy ny fitsinjarana n'ireo tranon'ny mpianatra natokana ho azy ireo ny sehatra ny tsy fandriampahalemana isan'ny tondrananao ihany koa zany amin'ny takariva ity manasanao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nisy androany ny fivoriana izay tanterahan'ny Bromartra eo anivon'ny anteny mera-pirenena anisan'ny nodinihana tao anatin'izany moa ny fandaharam-potoana n'ity androm-panjakana ity. Namaritra ny sosokevitry ny fandaharam-potoana ny fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka mikambana ao Bromartra ny anteny mera-pirenena. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny solombavam-bahoaka ny ananganana ny voamera samihafa ary ny fijanana izay filoha hitarika izany. Raika amin'ny telopolo ny voamera apetraka eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny anteny mera-pirenena ihany koa ny fanoloran'ny gouvernement tany politika ankapobeny fanjakana. Raha nitapaka ny fivorian'ny Bromartra ny anteny mera-pirenena dia ny sabotsy ho avy izao no hanolotra eo anatrehan'ny parlemanta izay politika entina hampandrosoana ny firenena izay ny Prime Ministre Kolo Roche. Mikasika hatramin'ny Bromartra ny anteny mera-pirenena nitohy androany ny famindram-pahefana eo amin'ny Bromartra ny anteny mera-pirenena teo alosin'ny vaovao. Ny maraina teo dia ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Antananarivo teo aloha sy ny vaovao Anitra Razafy Manantsoa no nanatotozy izany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Efa mazava angamba ny resaka efa irantsika mahita ireny ny vaovao dia ny veriko hoe mety indrindra amiko manokana ny firenena ny jerena ny ilaminana antsika samy mpitondra ny jerena.